Andriamanitra fiainana ho an'ny olona rehetra. Atolotry ny fikabanana, hira sy filazantsara. Mivavaka tompo. Teny mahagaga indrindra ny teninao dia teny fiainana fa avy amin'ny fahafatesana nangananao indrina olona maro rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra dia velona izy, velona ny tokony, velona ny fanantenany, velona ny fifaliany, velona satria no Andriamanitra velona no miteny ny tenin'Andriamanitra, velona sady mahery. Reherery Jesosy io andraisanay aina fiainana vaovao, fanavaozana faherezana ny tenin'Andriamanitra satria zay ombanao amin'ny teninao dia tsy homenatra ny nangahy ahy satria ny teninao dia no Andriamanitra ao amin'ny olonao ary miasa araka ny fombanao hahatonga famonjena tena nanao tokoa fanondram-po mandrakizay ho an'izay mandray anao. Mahereza matanjao ny teninao koa dia mampahereza ahy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay tsy verina aminao foana raha tsy matateraka tokoa zay sitraponao dia natateraka ny famonjena sy ny aniono ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy manan-kely tsy miova mandrakizay. Amen. Loraitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Ny filazantsara araka ny Jaona ao amin'ny toko fahasivy. Loraitsika amin'izany ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito. Mivaky toy izao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary nandalo Jesosy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vao teraka. Ary ny mpianina nanontany azy hoe raby io, iza moa nanota io lehilahy io va sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamba izy? Jesosy namaly hoe tsy io lehilahy io nanota na ny ray aman-dreniny fa ny anehona ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka azy raha mbola antoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Raha amin'izao tontolo izao aho dia fahazavan'izao tontolo izao. Rehefa nalaza zany izy dia nandrora tamin'ny tany ka nanao feta tamin'ny rora dia naosony ny mason'ilay jamba. Ary hoy izy taminy, andesa sao ny masonao any amin'ny farisy loama zay atao hoe raha dika rahina, dia lasa izy ka nanasa dia niverina nahiratra. Tsara ny asan'Andriamanitra zany mbo FDB ny perikiopa zay mibazantsika revana nandritra ity herinandro ity. Tsara ny asan'Andriamanitra. Ary raha ny marina koa dia hoe tsy hoe tsara fotsiny fa tsara indrindra. Iaraka ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko voalohany dia faraka amin'ny telopolo manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony tamin'ny fotoana nahariny zany izao rehetra izao fa hariny fa tsara indrindra izany. Ino tsara indrindra izany. Ka ny hoe tsara ny asan'Andriamanitra dia tsy midika fotsiny hoe mahafinaritra izany ka mahate izaho. Tahaka ny hoe zavatra maresaka zany. Fa milaza indrindra fa azo antoka ny asan'Andriamanitra. Ka tokony ekena, tokony ankasitrahana, ary tokony itokisana. Asa tsy mamitaka izany, asa tanteraka izany. Fa ny asan'Andriamanitra tokoa dia nataony hanehoana ny voninahiny, marina izany. Nefa indrindra koa ho antsika dia nataony hahatonga fahasoavana izy. Ary na le fahasoavana fa dia hoe ny fanorampon'Andriamanitra mahatonga famonjena sy mahatateraka fitahina ho an'izay mandray azy. Io fahasoavan'Andriamanitra io na io asa tsara n'Andriamanitra io dia tsy natao ho an'ny olona tokana na ho an'ny sokajin'olona manokana fa natao ho an'ny olona rehetra. Zay ny tiany hanehoana azy, zay ny tiany hampahafantarana azy mba ho tonga amin'ny fahalalàn'Andriamanitra sy ny asany ny olona rehetra ary miaraka amin'izay dia handray ny famonjena. Satria ny famonjena no asa tsara indrindra zay ataon'Andriamanitra. Ndretsika tonga eto amin'ity toerana ity mety misy tratrany fahaterena, aretina tsy mety sitrana, fahasahiranana tsy mety afaka sy ny antony maro samihafa dia hoe mitady vonjy. Kanefa ny zava-dehibe dia tsy ny fanasitranana sanatria fotsiny ihany na ny hoe afaka ny fanaratsy fa ny famonjen'Andriamanitra ny hoe zasianao mahalala azy miaona aminy mandray azy ary izy indrindrindrindra mandray ary miantoka eo am-pelantanany izay tsisy arombaka. Dia ho avy ny andro araka an'izany zay hanavaozan'Andriamanitra izao rehetra izao satria ratsy izao tontolo izao feny ota, feny tsy fahamarinana. Dia tahaka ny hanavaozan'izao rehetra izao tamin'ny andro Noa
hitan'i Jehova tamin'izany fotoan'izany araka ny Genesis 1:5 fa be ny faratsin'ny olona tambonin'ny tany. Da izay fisainana rehetra ny fono izy dia ratsy ihany mandritra iandro fe faratsy. Ko dia hoy ny Tompo tamin'ny Noa satria efa endozany tany ho vivina amin'ny olona, indro efa andringana azy mba amin'ny tany izay notonya. Genesis 1:7-10. Havaozin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mba ho tany vaovao, ho lanitra vaovao, zay antsaka ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Araka ny teny manao hoe izao indro mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha na omby ao an-tsaina akory aza. Zay le hoe havaozina ny zavatra rehetra. Zay atoko fa 5 monina zany iny toy ny 7. Ary satria hita fa miazakazaka ny fahatomoran'ny farany zavatra taloha zay eo ambanin'ny fahotana. Ilay zany apôstôly amin'ny epistily hoe zao rehetra zao izy dia mipetraka eo ambonin'ilay ratsy. Ary satria Andriamanitra manana fikasany hanavoa zao rehetra zao, dia tsy maintsy mandringana manafona ny taloha izy. Ary rehetra zany tsy tiany isika taranaky ny olombelona ho tratry ny fandringanana io. Havaozina ny zavatra rehetra. Dao moa Jesosy tamin'ny Nikodemosy, tsy maintsy anteraky indray izy ny olona ratsy zany sy tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ka amin'izay dia hoe ho lasa ilay Adama hely. Raindranitsika ny tenin'ny Paoly amin'ny Korintiana 2:10 fa anjary Adama vaovao izy. Araka voasoratra hoe Adama voalohan-dao izy natao mananaina. Araka ny Genesis 4:7 zany. Fa Adama farany kosa natao fanahy mahavelona. Tsy inona zany fa fanahy zay velominy fofonain'ny fanahin'Andriamanitra, tahaka an' Jesosy laza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana aminareo dia nanisy fofonaina izy, ary nilazany hoe raisy ny fanahy masina. Io fanahinaina manavao. Any amin'ny Ezekiel 7:30 anetransika dia mamaky tokoa ny amin'ireo hoe taola maty maro zay miaka dia nangon'Andriamanitra nasiana nofo otra sy ny sisa, kanefa mbola tsy velona raha tsy nitenenana hoe asio fofonaina maminany hoe velona ianareo. Arak'izay dodina ny Tompo amonjy ny olona satria miazakazaka tokoa ny farany zavatra rehetra amin'ny tongotra ny andro ny tenin'Andriamanitra. Dia manao izy zay ahafangana ny fitoriana ty filazantsarany famezeny ho an'ny maro. Arak'izay zay nandray ny Tompo naalala ary efa nidioka ty hoe fahasoava ny filazantsara ny famonjen'Andriamanitra sy fitahiny ty, dia tsy afaka miala izy fa omeny Jesosy baiko izy. Ny teny hoe efa nahazo maimaimpona nareo koa dia manomeza maimaimpona. Dia zany no antony tenenan Jesosy amin'izao teksta atrehantsika izao, ho an'izay rehetra nino azy ary nandray azy. Dia hoanao izy, isika tsy maintsy manao miasan'izay naniraka ahy raha mbola androandro eo amin'ny 14 io. Misy fanorenana arak'izay, zay orenan'ny asan'Andriamanitra rehetra ary anorenany zany hoe fandrahana masina ataon'izany. Tsy inona fa ny firaisana antoka zay ataon'i Jesosy amin'ny olony zay nandray azy ary ndraisy ho an'ny tenany. Dia araky ny teny manao hoe izay rehetra mino ahy izy niasa ataoko nataony Dio. Ny hoe mino ahy dia izay rehetra nandray azy tokoa ka nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hery io fanavaozana, dia saka vaovao io, dia zo ao amin'ny fanjakan'ny lanitra io. Olona miray aina aminy zany, nataony miray amin'ny fanahiny, miray amin'ny fanjakan'ny be voninahitra, ary miray antoka aminy koa amin'ny asa zay ataony. Dia hoy ny tenin'ny Petera apôstôly manavitra io tenin'i Jesosy io ary mandravona izany. Ianareo kosa izy dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona firenena masina, olona nanain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina asa ny ota sy ny devoly io ho amin'ny fahazavany mahagaga. Izy tele voalohany soatan'i Petera zany amin'ny toko 2:7. Araka izany, ary tahaka an'i Jesosy zay nirahany isika koa dia notendren'ny Tompo iraka hanao ny asany iny, hitondra ny afany. Hanao hoe Paoly, iraka solon'ny Kristy zahay ho izy, zay mitory fampiavanana amin'Andriamanitra. Fanatitra indrindra amin'ny teny voalazan'i Jesosy tamin'ny mpianany hoe ianareo koa dia vavolombelona hanambara, randrana fanahy masina ho
monjana fa 2020 zany de ny fainam-roapolo fitombompolo ianareo koa de efa avolombelona anambara satria ianareo efa teto amiko hatramin'ny voalohany dikany de ny hoe azafenina satria natao miraka hitondra sy hitoro fahazavana tahaka azy am'izao tontolo zao izy raha am'izao tontolo zao ao Jesosy eto dia fahazavan'izao tontolo zao arak'izany zay efa manana firaisana mafiavanana aminy miray androko aminy miray fanjakana aminy de anao niny tompo matitoko fadimy ianareo no fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina izay tanàna miorina an-tampo tendrombohitra ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azo ao ambanin'ny vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovanjiro ka dia mazava am'izay rehetra anao amin'ny trano zany de hoy izy aoka hazava eo masin'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo zay any an-danitra ka aza menatra ny manrehitra ny jironao hoy Jesosy raha misy menatra ny zanak'olona izy zako izy menatra azy ianao hatrenindraiky io sy ny anjelina rehetra zany ataovy ny asa mpanaoviny tompo ataovy satria tsara ny asan'Andriamanitra de ataovy izy ary indrindra amin'ny fahatsarany de ataovy tsara koa izy anao ny ten'Andriamanitra tokoa ny am'izany fa kizika teo tamin'ny Efesiana tombo fao amin'ny 1 fa asa ny sika ho ipotra voaforona atao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra raha teo mba andehanantsika eo aminy ary dia tezay milalan'ny tenin'ny olony Paul mananatra mampahery sy mampiorona ny Timoty ao misy zay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahazo kokoa ho fampianarana satria zay ny fitezaina ny olon'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra ho fampianarana ho fandraisan-davitra ho fantsiny zay diso ho fitezaina amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra tsy misy kianindra ny faharoa toko ho fahatelo andiny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fafilo folo fahatsarana io moa ny voiziny tsy vitsy amin'ny andro ankehitriny hoe qualité izy de atodikany sasiny hoe carton teny gasy satria milazany hoe fahatsarana ny fahatsarana ny fampinomy fahatsarana le hoe excellence zany de maiza mitantana maiza mitondra sy ny sisa maiza manao asa amin'ny fahatsarana ka ny asan'Andriamanitra zay hita eto amin'ny tenin'Andriamanitra zay noraisitsika de zao hoe asa maneho ny fiandrianan'Andriamanitra zay no asa tsara zay ataony eto iny ty hoe fiandrianan'Andriamanitra ity dia ny matompo amin'ny Jesosy tompo mpandahatra ny zavatra rehetra ary tompo mahay ny zavatra rehetra zay tsy hain'ny olona de naseho naraky ny tantara araky ny tenin'Andriamanitra eto lehilahy teraka jamba tsy sanatry vokatry ny fahotany ro ray aman-dreny niteraka azy fa nisy tam'izay moa ny fiheverana teo amin'ny jiosy sy ny finoana koa fa ny aretina tahaka an'io efa hatrany am-boka fahajabana eto zany de vokatry ny fahotana zay nataon'ny ro ray aman-dreny araky mosoratra hoe any amin'ny Exodosy ny faharoapolo andiny fadimy hoe mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka izy ary raha teo ny olona tsy mba hoe vonanalatsiny na mindra fo fa tena ny ampany tahaka ny ampanganiny reo namany Jobazy rehefa trapahorina izy eto anefa dia tsy resaka hoe fahotanin'izy aniza fa fandaharan'Andriamanitra zay tsy tratry ny sainy zany anatonga ny Job iteny raha izy nitondrotsika teo hoe tsy ny soa ihany no raisina avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy azy mafy be zany mino ve anao de mbola izany koa aiza moa tsy ala ny namany anao hoe Paul fa ny zavatra rehetra de miara-miasa ataon'Andriamanitra miara-miasa soa zay rehetra zay de manaiky ny fandaharan'Andriamanitra rehefa miteny hoe aoka ho an'Andriamanitra ny fanendrena ny lalanao maty azy am'izay aleanao fa izy alavrariny nidianao ary miaraka am'izany asan'Andriamanitra hanehoana ny voninahiny tokoa ary tsinony zany fa nanaovany asa mahagaga de ny fampahiratan'i Jesosy ny masony ty jamba ity zay nanehoany tokoa n'Andriamanitra sady mpamonjy azy indrindra tanteraka ary misoratra hoe zay zavatra tsy hain'ny olona de hain'Andriamanitra matitoko fa 7:24 zany fa ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tokoa marka 7:17 inona no ataotsika manoloana ny fanambaran'Andriamanitra lehibe toy izao ho anao raha mbola anatin'ny tsy fahalalana na koa mbola mety mianana amin'ny asan'Andriamanitra ka tsy atoko zany ankatoavy ary zany ekeo ny fitondran'Andriamanitra zay manaiky an'Andriamanitra dia manaiky ny fitondrany ary matoko zany miaraka amin'izany raha ataonao zany dia
iseho ny voninahitr'Andriamanitra ny hoe hasehon'Andriamanitra aminao ny voninahiny tahaka ny Abrahama naharitra tamin'ny finoana, naharitra tamin'ny fanantenana, dia ny sain'Andriamanitra ho fahamarinana zany. Inona ny dikan'izany? Ny tamterahany tany ny teny fikasana dia nasehon'Andriamanitra ny voninahiny. Ny anana amin'io Marta zay ravavin'ny Maria rehefa hoe finofaty Lazarosy ary maty koa Lazarosy dia nangahay teo nefa moa Jesosy tsy voalazako va fa raha hinona ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Zay me minoa ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka ny voninahitr'Andriamanitra dia ny ampafantarana ianao ny hevi-daliny zay mahatombo azy tokoa. Hitarako zasy ianao hoe mifonaonao Andriamanitra tahaka ny Joba. Zareo rehefa mandeny faefapolo sy mitony reny hatramin'ny faharoa amby efapolo dia midaraboka tanteraka hoe nisy nahary tokoa zao rehetra izao. Reny biby ngezabe sy ny sisa antsy tonga ho azy reny Andriamanitra namono izany. Reto dia tsy tondran'Andriamanitra lalina matopia fa Andriamanitra tsy mahay mandainga. Za mantsy tsy mahatonga dia miahy zany fa hoe andainga izy zany tsy lazany marina sanatria zany. Hevi-dalin'Andriamanitra ary miaraka amin'izay dia ny fahatateran'Andriamanitra tokoa asa mahagaga raha teo. Dia azo tokony forefy zany ary voaro amin'ny fahasokevitra sy ny fahatavitohinana foana. Mahatonga ny fahatavitohinana alahelo ratrapo ho an'izay mino manaraka an'Andriamanitra nefa toa mihevitra fa tsy tanteraka araka an'izay heveriny koa tenin'Andriamanitra dia satria diso hevitra ny amin'Andriamanitra izy fa Andriamanitra dia mahatoky sy marina na amin'ny fitondrany zany na amin'ny asany zany ary amin'ny tenin'Andriamanitra raha teo. Ho anao ny fanandray ny tompo sady efa nahita ny voninahiny. Zaho tokoa ny filazana tsara ny Jesosy Kristy. Herin'Andriamanitra Paoly ho famonjena ny olona rehetra. Romanina voalohany dia ny faha-enambinifolo. Tsy misy filazana tsara hafa fa io dia io ihany. Dia torio Jesosy Kristy voninahitran'Andriamanitra asehoy Jesosy fa hazavany zao tontolo zao. Izy mahay mampahiratra ny masojamba nefa indrindra mahay mampahiratra ny fojamba mavo. Ny fo zay tsy mahalala n'Andriamanitra. Antiazo ny tahotra ny fiainana, tahotra ny ampiso, tahotra so misy anafika, tahotra so misy angaratra, tahotra so misy amono, zany tahotra rehetra zany. Rehefa tonga amin'ny Jesosy izy mahiratra ny masony dia mahita ary hitaraboka tahaka ny Tomasy anao hoe tompoko sy Andriamanitra ianao. Menaro ny tsy finoana. Ary dia menarina koa ray ny tsy mino lay mandà teny devoly zany nampinanovany ny asa sy fampahirezany eto mba hinoko fa manana ny fahefana rehetra havonjy ary Jesosy dia ho afaka hiteny reny olona zay torinao ny fandrarany Jesosy hoe nahita amin'ny tompo Izraely tahaka ny teny reo mpianatra tamin'ny Tomasy tokoa ary tahaka ny Jona apôstôly anao hoe hitanay moa izy ny voninahiny ary le teny amin'ny Jona voalohany toko fefitra amin'ny folo ary ny teny dia tonga nofo ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika amin'ilay tokana avy tamin'ny ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ainy zany sy ainany zany mahatsara indrindra zany ary indrindra tsy mba mamitaka zany. Dia mahasoandrinaina zay misokatra ary tsy misy afaka handetika azy, tsy misy afaka hanavoka azy, tsy misy afaka hanova azy. Zany rehetra zany mampanaovan'Andriamanitra antsika dia satria misy ny fikasana lalina. Tsy inona zany fa tian'Andriamanitra tokoa ny olona rehetra ahitany voninahiny hahafantatra ny asa mahagaga zay ataony, halala sy handray ny haren'ny fahasoavana sy ny fampam-pona. Tsy misy fetra, tsy mety rehetra sady tsy manam-pahatamperana. Arak'izay dia maniraka ny olona izy anangona ny imbony hiditra ao ambanany araka ny teny Jesosy manao hoe manana ondry hafa ho izy zay tsy amin'ity vary ao. Eto amintsika zao dia mety misy angoavy vao tonga teto dia tsarovy tokoa araka ny voalaza Andriamanitra teo. Tsy misy afaka manatona an' Jesosy fa tsy ny tompo ny ray izy Andriamanitra no nitaona azy. Fa tsy zakany olona koa hoe manatry ny Jesosy, tsy zakany mpanota io fa tsy miherin'ny fampiranton'Andriamanitra no fantatsika mihitsy zany. Tahaka ny Isaia tsy nahazaka nahita ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fahamasinany dia niteny hoe lotrako maty aho. Kanefa no fampiranton'Andriamanitra zay tsy zakako dia izy mahazaka ary izy mahay mitondra ny fiainako anatona azy ho fitafiavanany aminy. Zay tokoa ny teniny manamondry hafa-tsy amin'ity vaky io ary reny koa dia tsy maintsy hoentiko ka hiaino ny feko zany hoe andreny mihitsy ny feko ary ho tonga ndray izy sady iray ihany ho mpiandry. Zany hoe ondry mitoetra tsara izy eo anatin'ny vala iray. Janatra fahafoloo andiny fenambinifolo zany. Ary satria ho avy ndray tokoa Jesosy araka ny teniny hoe eny afaingana mo amen. Apokalipsy
marana io to faroapolo andiny faroapolo dia alefany ny irany le tonanambarany amin'ny Jona Mpanabatisa zay voalaza fa le mpamina ny farany alolanana an Jesosy tamin'izy ho avy io dia tonanoso tokoa zany dia nitenena ten'Andriamanitra hoe indro zao izy manirakanirako ialohanao zay amboatra ny lalanao eo alohanao ankehitriny dia izaho sy anao zany zaho sy anao zany. Misy moa fampianarana zay mampieritreritra hoe tsisy mpaminany tsony tsina zay rehetra manambara ny fiavian'i Jesosy dia maminany fa iverina izy ao ka azavo zany ary ny tenin'Andriamanitra rehetra ty toerana ty dia fanambarana ny vatana avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra zay ampiteneny ny asy anao no famorambony raha vonina koa izy eo fahaolombelona ny amin'izany amboary ny lalan'Andriamanitra ao amin'ny fomba zany indrindra eto amin'ny firenentsika moralatsika fa olo mbaimpimen'ny tompony tampony rehetra mandehanareo izy mitori hoe ino rehefa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra sitrano marary atsangano maty dioviny boka avoainy de amin'iny fa nazo mamaimpo aminareo ko mameza mamaimpo miaraka amin'izany mandeha aminareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny raisin-janaka ny fanamasinzy ilo hoe levona izy atao maty izy aminay atamatalofin'ny ota dia avoviny indray rehefa zany mampianatra azy hitalona izay rehetra manodidiko anareo fantatsika daholo misy an'izany teny zany dia mandehanany amin'izao tontolo zay anareo ka mitohy tokoa ny filazany tsara amin'ny olombelona rehetra satria tsy tian'Andriamanitra izy faverina iray azy. Ny fon'Andriamanitra miasa ary dodina mba hamonjy ny olona. Ho Jesosy ny raiky miasa mandraka ankehitriny izy ary fa koa miasa zao ny fahatina ny fafito amin'ny fotra aza manao an' Jesosy tsy miasa tsaroko ny fampianaran'ny ray aman-dreny manaratsika teo mamanay lava teo tamin'ny fotoanako dia eo dia midrasy eo dia mifararenitra eo dia ina ty mahavonao antsoy Jesosy zay moa filazatsika eto fa ny teny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny tamin'izay teny hoe ampiasao Jesosy dia menatra moa dia Andriamanitra vizy mampiasainao fa neviny teny hoe ataovy manao ny asany izy avelao Jesosy anao ny asany dia ny asa famonjena tsy izy ihany zany no miasa dia asa fa ny anjeny rehetra dika ny anjeny moa dia niraka nefa koa reo fanahy zany miasa tahaka azy araka ny voalazany pistily ho an'ny Hebreo ao na voasoratra amin'ny Hebreo toko voalohany ny efatra amin'ny folo tsy fanahy manofo va izy rehetra ho izy ny ray nanao fanompona ho an'izay andova famonjena ny asatsika rehetra ty iopilanin'Andriamanitra tonga famonjena ho an'izao tontolo zao an'ny olona rehetra dia adodina ny tompo amin'izao asa famonjena zao araka ny voasoratra hoe rehefa afaka kelikely izy dia ho tonga lay ho azy fa tsy tarehetra izy Hebreo toko fahafolo andiny fafito ambin'ny folo zany ary mametoky tokoa Jesosy ino afainganao izy ary eto amiko ny famaliko mba maliko ny olona rehetra araka ny asany miasa Andriamanitra ary ny asa rehetra atao dia tsy misy miafina eo amin'ny ary manana avaliny amin'izany izy Apokalipsy toko faharoapolo andiny faharoambin'ny folo moa zany arak'izay miafatra zay apetraka ny tombo amintsika zay nandray asa atao hoe amin'ny olon'Andriamanitra tsirairay sy ny mpamompony tsirairay dia hoe ataovy ny asa na hoe miasa tao hoe Paoly apôstôly mahazo to fa aza malaina aroka fanafo amin'ny fanompona ny tompo afanafo amin'ny fanompona ny tompo raha sambatra zany tsy voafatibatotra zavatra rehetra zany ny teny hoan'ny Timoty hoe miaramila zay manafitra izy dia tsy mba maniko tena amin'ny raha zao fiainana zao mba hahafaly alay mifidy azy na miantso azy miaraka amin'izay dodina ny asa aza mba mangataka andro tandreny tsy amila fila Jesosy tsy mamila fila ary tsy tia mamila fila voafetra ny fotoana da manao i Paoly ary araoty ny andro azo anaovantsofa ratsy zao fiainana zao fetrany toko fadimy dia ny fahina ambin'ny folo ka inarana soatao dia zao planin'Andriamanitra tanteraha zao ny sitrapon'Andriamanitra zay ny ony voninahiny mamonjy ny olona manao fahagagana tokoa mampahiratra ny masom-panahy hita sy alala azy ary amiky azy ataovy ny asan'Andriamanitra ry arao raha mbola misy ny fotoana azonao manao izany ary aza mitaretrehitra foana aza mieritseritra foana aza variana amin'izay zavatra tsy mahasoanao fa io atao teny tahaka an' Jesosy hoe ny andro dia manao sitrapony zay naniraka any sy mavita miasana sambatra ianao ary akasitrahan'Andriamanitra ianao raha izay ny lalam-piainanao takamponina azo hoe Kristy moantony havelomako ka ny misy aza mifahafatesana tsy fahatiavokao zany misy fa ho mainka tombony satria eo amin'ny tompoa ary ao amin'ny tompo
arak'izay misy ny fotoana azo iasana zay lo aza mitaritrehitra fa izy koa ny fotoana zay tsy azo iasana intsony rehetra zany raha miantso ny tompo manao fiantsona maniraka amin'ny asany arak'izao teny zao hoe tsy maintsy manao ny asa zay naniraka raha mbola atoandro de misy tokoa ny olona mandresina reny fiantsoan'Andriamanitra de manaiky miray antoka amin'Andriamanitra izy tsy tafandromandro satria efa nametrahan'Andriamanitra tokoa ny fitokisany tagerainy zany fa misy olona mametraka ny fitokisany aminao tsy kely aminao zany satria mitady zavatra aminao zany mainka fa Andriamanitra de matsiaro fa zava-dehibe miatra manaina mihitsy iresaka fitoriana filazany tsara ity zay mbola hanadinan'Andriamanitra tokoa de araky ny tena nataony tamin'ny Ezekela raha hoy zao izy amin'ny ratsy-fanahy hery lay ratsy-fanahy ho fatoko ianao nefa ianao tsy mety mananatra azy hiala amin'ny aleny ho faty ny herin'izy zany ratsy-fanahy zany zany fa ny rano dia hadinika amin'ny tananao hay nataon'Andriamanitra eo am-pelantananao zay mino ny famonjena ny ankonanao mpiara-monina aminao ny olona maro ny firenena ary io nataonan'i Paoly Silasy niteny tamin'ity mpiambina rehefa nahita ny hery voninahitran'Andriamanitra namoan'reto varavarana nefa tena hoe nidiny pito de aonao moa ny nataon'ity mpiambina tompoka inona ny tokony ataoko izy mba vonjena de aonao ny Paoly minoan' Jesosy tompo ianao dia vonjena ianao sy ny ankonanao hay fa izy zay tsy kely ny finoanao zay ao anatrehan'Andriamanitra dia miasa eto ny vontsinafo lehibe tokoa zay ahitanao raviny tsy ho an'ny tenanao any fa ho an'izay manodidina anao ary ho an'ny fahavalonao koa raha manaiky hivavaka ho azy ianao teny tahaka ny Paoly tokoa zay natsara fa manana trofona amin'ny olona rehetra ananany grika satria romonina mididina tsy lavitra nanitany Palestina ananany grika sy ny firenena hafa rehetra ny endry sy ny tsiny trofao izy ny reto de tronindreo moa zay hoe tia fanao filozofia de indrindra grika ireo ao anatin'izany keo mpahay lalàna teo amin'ny firenena jiofo zany sy ny jendry zany hoe ny tena tsy malala nefa manana trofany amin'ireo ao izy ao manatry voalohany efatra ambin'ny folo fa lozako raha tsy mitory ny filazany tsara taka miafo fa tonga ny azon'Andriamanitra ka inao mbola miazona azy tsaro fa afo mandoro ao anaty eo izy firifirina amitsika efa nafantatra hoe raha mbola tsy tanteraka fa ny akeko mifandrosoka amin'ny ason'Andriamanitra dia atao miafo mandoro ao io tsy mety manana fiadanam-poa tsy mety tony saina manieritreritro ahoana ihany izy ty ninona ataoko ohatra ny tsingetangetana tahaka an'izao tsisy fotom-piorenana satria tsy araka ny lavin'Andriamanitra misy kosa akaikin'izay nandrina ason'Andriamanitra saingy indrisy tsy nety nanahiny andray ny antsony nanamorina zany hoe namaly ny antsony tsy hoe mandany finoana filazantsara'Andriamanitra izy izy ny tonga amin'ny fiangonana satria isan'alala rola mazoto zany fa mampitaraina ny mpitondra fiangonana hoe azy atao ho an'ny mpiandrina ny evanjelistra na ny pastora ihany mitondra filazany tsara fa ho anao kristianina vita batisa mpandray fanasan'ny tompo izy nge tsy mantaka izy tsy mantaka nefa tsy manao hoe manam-pinoana nefa tsy manao ny asan'Andriamanitra ino moa ny finoana tsy misy asa i Jakoba fa maty ny finoana tsy misy asa maty ny finoana tsy misy asa araky ny Jakoba teny faharoa amin'ny efa fitamin'ny folo sambatra nge zay manao asan'Andriamanitra eo eo izy titahin'Andriamanitra eo mitady de ao midenomba azy ary ny fiainana manontolo zay rehetra atao raha olona amin'i Jesosy de lasa asan'Andriamanitra avokoa ahoana zany hoe ianao de satria Andriamanitra miaraka aminy de lasa momba azy de mandray am-pelantanana ny tompo tanana izy tompo zany miahanao zany itsinjo anao zay rehetra ataonao hoaninao ny fanaova-mofonao na andeha na iko tanteran'Andriamanitra avokoa ho an'izay misahirana aminy sy ny asa ny tompo ny fahasoavana ho azy matokiny amin'izany ianao azay hoe tsy misy faty antoka manompon'Andriamanitra fa manompo tena sy zavatra hafa zany ihany ny fandokava maty ny finoana tsy misy asa de tahaka le aviavy tsy mamono nandalo Jesosy ditany fa manao rompona fotsiny mpiaravana de aonao izy indray fa telo taona zao aho izy ny tonga nitady vo tamin'ity aviavy ty fa tsy nahita de ina naovany azy fa apao izy nahoana io manimba ny tany leko atao fa telo ambin'ny folo ambin'ny fafito tsy ho kristianina mpenipitsetsika azafaty mampiangonana tsy ho kristianina manao marary lavaka lasa hopitaly ny fiangonana fa olon'Andriamanitra zay aroendrin'Andriamanitra ny jirony fahazavana amin'ny fiangonana fahazavana aina mamelona
rehefa zany tsy mpanasatra n'Andriamanitra foana izy fa manaiky koa mba hisasatra hoan'Andriamanitra. Nahita ny voninahitran'Andriamanitra dia sambatra izy fa tsy manaraka ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fomba ivelany satria io nitan'i Jesosy tamin'ireo lohampisorona sy le olona ary fariseho mampiana-dalàna ny olona tokony ato hoe afantatra tsara zany hoe matahotra n'Andriamanitra sy maninasa n'Andriamanitra nefa indesy tato ny fahavitely tsy afaka mahoaraka n'Andriamanitra dia ao namoiny tompo taminy esorona aminareo izy ny fanjakan'Andriamanitra ka omena zay firenena mahavokatra ny vony. Mateo 5:7 tsara dininy satria rehefa tonga ny trano zany teny zany satria tsy mamoa dia esorona ary io mahatonga ny Jesosy ilaza hoe ary fantaro izy fa ro fatao rehetra sy mpivarotena reo ialolarareo ny fanjakan'ny lanitra ahono zany dia anao atao rehetra sy mpivarotena dao vendy na hoetitra ny fanjakan'ny l'Andriamanitra sanatria zany fa ireo na tsy ary tena mibebaka ary tena vomiefika ny pebaka dia hoe tsy finoana n'Andriamanitra fotsiny na finoana Jesosy fotsiny ihany fa tena fanolora tena feno ho azy rehefa nafiny ny fiainandrasiny izy zavamarina avetsiny zany anio raha iaino feony ny tomponareo raha maheno feony Jesosy ianao aza manamafy ny fanao zany nataon'ireo zanak'Israely firenena fidin'Andriamanitra fe izay nefa tsy naina nompon'Andriamanitra ino nataony vo tafita ny ranomasina mena dia nakafanano no mbola kely volamena dia nataony n'Andriamanitra mivenjivenjy tany anefatra izy nandriny 7 taona mandra-pahaly andro ingany tanteraka ny teniny hoe tsifitra ny fitsarana mihitsy izy izay hoe tsy misy fitsara raha no an'ny ratsy fanahy tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy misy ahatra fa varoamboroapolo zany ka ny ratsy fanahy dia olona efa nataon'Andriamanitra alala azy na am'rano fony tsy mihitsy ny fahasoavana sy ny famompony rehetra fitahiny rehetra kanefa manda tsy mba afaka na marosoa nanao tahaka ny mpanao salama hoe inanao avarika ny Jehovah nanao soa rehetra nataony tamiko tsy nainy saotra n'Andriamanitra tsy nainy ame voninahitra azy zay vatara mifamonjena azy fa nandan'Andriamanitra anitra dia lavin'Andriamanitra fa raha mandahasy boikoly izy koa mandamintsika voafetra araka zany ny fotoana riavaka zay tokony azany raha mbola antoandro hoy ny tenin'ny tompo eto ka milazinina sina moa dia hoe mbola antoandro ty ny dikany voalohany moa dia ny hoe raha mbola manakery ianao ho anaty fahasalamana ianao zay omen'Andriamanitra anao sarobidy reny dia ataovy ny asa tsy kely zany dia ao koa ny hoe raha mbola misy fahalalahana na fahafahana anao ny asan'Andriamanitra sy ny tompo filazany tsara eo amin'ny manodidina anao ao amin'ny ankonanao ao amin'ny fianakavianao amin'ny tanany mamony ao amin'ny firenena taterao zany raha mbola atoandro fa ny hevitra hoe raha mbola atoandro indrindraindrindra dia zao raha mbola misokatra amiko ny fon'Andriamanitra manindra fo dia miantso ahy izy dia mametraka amin'ny tokisany amiko izy ny asa atao no ataonao koa androandro zany fahazavany zany dia tsy na fa milaza ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatony ny fitiavany zay mbola iantsony antsika no miasa an'iny zay mariky ny fahavampony zany sy nametra amin'ny fitovisany tokoa na dia mpanota azytsika kanefa mpanota hamarininy araka ny tenin'Andriamanitra hoe atao fanaka sarobity izy ka zay ny teny reny nantsony koa ary zay nantsony no hamarininy koa ary zay no hamarininy mpony no omeny voninahitra koa manatoko favara amin'ny 7 zany miaraka amin'io ny faharipon'Andriamanitra dia ny anomezana antsika fotoana mba anaovantsika ny asan'Andriamanitra dia mahatsiaro tena izafy anao tahaka ny Paoly apôstôly manao hoe misaotra ny Kristy Jesosy tompontsika ho izy zay nampahery ahy fa nataony mahatoky aho raha mitendreny ho amin'ny fanompona dia izaho zay mpitelo ratsy fahiny sady mpanintsika sy mpampahotra kanefa nahasambo ampao satria tamin'ny tsy fahalalana no naovako izany no ny tsy finoana voalohany ny folotsy be ny famampon'Andriamanitra ary dia minitsy alala minitsy mijery zany miandro tsy fahalalana zany izy fa ankehitriny kosa mataona ibebaka iny moa le bebaka ary raha tokony nanao nefa tsy nanao dia oka tsy aro tena hoe manomboka zao Jesosy dia atsapo amin'izay fahalainako na mititsy anao ny asanao fa manapa-kevitra ho anao tahaka anao efa nanotratra amin'ny ainona dia araroto dia afaka ny andro araroto ny andro azo naovatsoa miaro ny soa atao dia miasa n'Andriamanitra atao zay anananao anjara ao amin'ny tompo dia ny amin'ny fanontona azy sarobidy sady voafetra amin'ny fotoana zay molomeny ka aza lalina foana amin'ny zava-poana
aza lamina amreka sy ny aitraitra zay tsy mahavoka-tsoa fa atao fanaovana sitrapon'Andriamanitra fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra mandrakizay izy ho lany tokoa ny fotoana saingy zao lanio an'Andriamanitra izy dia tsy faty mantokomaonao dia kely aza ianao fahatangoranao atoloro aminao ny Jesosy ny fahatangoranao ianao raha manakaikiky ny fahatelopolo taona dia tsarovy araka ny teny ty tanora hoe namba fandriko Jesosy dia tahaka anao teo fahatelopolo taona anao nanomboka ny asanao dia nisy tokoa ny fonimpataterana ny amin'izay zavatra mahavariana fa aza ny andro efa hoe azo efa iondrika mafambe filentika zay vo ity aho tompoanao ny asanao nefa tsisy hery tsony rehefa ngayaizana ranomaso isaky am'izay fotoana zay fa sambatra ianao raha mbola anatin'ny herinao zay nanompo Andriamanitra ary na dia anatin'ny fahalebiazanao azy dia mbola misy ilany Jesosy ianao na dia nivavaka ho an'ny ankonanao ho an'ny tansy ny firenenao zavatra lehibe izany dia ho anao Jesosy zay tsy momba dia manolotra izy ary zay tsy miara-mahory amiko dia manahy tsarovo zany rehefa tsy manao ny asa fanangonana ny ondron'Andriamanitra ho azy araka ny teny hoe ataoko mpanaratr'olona ianao zany hoe tsy manao ny asa fotoana fazantsara famonjena maro dia avelako hiahaka ny ondron'Andriamanitra ary dia ho rembo ny biby ty izy satria Andriamanitra tokoa ny tompony fotoana fa tsy ny olona tandremo indrindrandrindra tsy hanao tahaka an'ilay mpanan-karena zay natoko ny arenana izy ny reare dia nanao aonao izy rehefa nahiky eo manana faranana be votahiry ho amin'ny taona maro ianao mitsahara mihinana misy po mifaly Andriamanitra kosa manao taminy hoe ry adala anio alina ho alaina aminao ny fanahinao ka ho aniza zay zavatra maharenao tiko toko faharoa ambin'ny folo nefa sivy ambin'ny folo folo dia nitanina hoe ny asa fampandrosoana hoe fananganana orinasa ary dia menatsiny ny sasany hoe nareo vavaka foana nataonareo fa tsy mba mihetsiketsika anitra tsy tafavoaka amin'ny fahantrano ka tsy fantany vovamaika milentika izy zay mihevitra fahanambe rehefa tsy eo amin'Andriamanitra anao ominy dia tsy misy totom-pitahina anao oviana satria tsy afaka manome voninahitra ilay tena tompony mifarinahary ny arena rehetra isika zao dinika fampiorenana antsika miarony hoe fanompona n'Andriamanitra araka ny fihitsony ary satria ny tompotra tokoa ny fiafarany zavatra rehetra miaraka zao fiainana zao ny ataon'ny tompo dia manangona ny ondrony izy ary anio dia mbola miantso azy ianao izy mba hamorony vokatra anao ny ten'Andriamanitra izy amin'ny raha io ary izy any mandeha ho irakay zay antoko fahinany ny fahavalo zany dia ny andrasany variteny amitsika dia mba isy afaka hiteny tokoa amin'i Jesosy mitoraka hoe intiako iraho intiako iraho miahy izy ny olony dioviny Isaiafa izay satria saky hialatsiny dia namboary sy nampahireza nara Mosesy nara Jeremia ary dia teny zay mbola meny Jesosy zay rehetra manaiky azy mino azy aonao izy zao tena voaloboka ary ndraiky ny mpamboatra ny sampany ary nareo ny sampany draiky ny mpamboatra izy ny sampany rehetra eo amiko zay tsy mamoa dia sorony tokoa satria manimbo fa ny sampany rehetra zay mamoa ary mba te hamoa ny asan'Andriamanitra kosa dia amboariny izy dioviny izy mba hamoa bebe kosa satria efa miteny tompo hoe izany fidy anareo ka manindry anareo mba handesy hamoa ary mba haritany vokatrareo dia ampahireza ny tenin'Andriamanitra ianao mahireza ianareo vaoka rehetra zay ny teniny tamin'ny fotoana kaikay raha ampaherin'ny olona tokoa ny tompo raha fanaovana ny tempolo zany mingay toko faharoa zany mahireza ianareo vaoka rehetra ho Jehovah ka miasa fa izaho no momba anareo Andriamanitra tsy mamelaky rerona oviana zay manao ny asany ary manaiky andesy anao sitrapolo dia anso lehibe tokoa mbola niteriny tompo amin'izay nandray azy amin'ny kiandro ity isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka mbola antoano avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona ataovy ny asan'Andriamanitra riavako tokony ho anao ho an'ny maro iseho voninahitra Andriamanitra tamterao ny fampona zay tsy mitomponao ary dia matoky tokoa fa tsy foana sekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo afaka izy Andriamanitra tia indrindra ianao ary tsy misy takanao feno ny famkampo feno ny fandefirana tsy ny andeha feno anjery feno hery ny rahanao fanompamota feno fandeha kanefa miteny tokoa miteny eo amponao ny fahasoavako fa ny eky le tanterahana ny fahalemena ka tsy mahery eo amin'izao tontolo zao koa zany malaza ny tenin'Andriamanitra mantsoinao fa ny alemy indrindra mba hiseho ny hery sy ny voninahitra Andriamanitra
io reso ho montiamo di Jesús la maunga tokoa dia tsy vitsy fa be ny ampitarainana fahasairanana piainana vidim-piainana tsy anasa ofy aretina oro tebiteby aia maro samihafa zany ve mbola azonao manompo anao eno mianon Jesosy satria ianao no miantso mba anao tokoa tahaka ny Roma rehefa niantso amin'ny Petera sy Jona sy ny namany ianao raha mbola tao anatin'ny fanatona izy niaraka tamin'izay dia napetrany ny aratony dia nanaraka anao izy mba hiteny zay antsoy a Jesosy ary dia ampio afaka hanaraka anao hanompo anao hanao ny asanao ho voninahitra Andriamanitra hatramin'izao mandrak'izay amin